Afalina foana tsy glafy mialaka aminao ila tafa eo sambatra eo akaikinao. Ni hao manjakely. Ni hao manjakely. Efa hainareo indray hoe iza indray no vahiny raha vao hoe raha vao zay zany ny fiarabana ataoko anareo dia mba hifankopy indray nareo hoe iza indray re zao i madame HUANG HUI no miaraka amintsika eto indray Anjoany hiresadresaka amintsika eto izy araka hanao blague miaraka amintsika eto izy dia salama HUANG HUI. Salama tsara. Salama ihany. Ay ohatra ny konkoa kely marina teto tsy dia salama. Tamin'ny lady manao ouverture ongle cosmétique dia fary be sady somary reraka kely dia lasa miofa le feoko fa ajo any efa savasava. Ie dia izy zany no ataoko hoe hiresadresaka amintsika eto Anjoany dia vitanareo ihany koa reto produit be dia be avy eo amin'ny HUANG HUI cosmétique ireto any amin'ny faraparany antsika miresaka mahakasika andreo fa ndao aloha i HUANG HUI manokana mihitsy no ho antanitsika inona nahatonga anao hoe eto Madagasikara mihitsy no hitady vola. Tamin'ny 2009 tany Chine dia misy namako sinoa miteny hoe aty Madagasikara tsy misy mbola tsisy olona manao hoho dia ndany fa asa miasa olona tsony mandeha mianatra manao hoho dia tonga aty. Zany hoe firy taona zany zay HUANG HUI tonga teto efa kely sisa dia 17 ans mipetraka Madagasikara. Hitako efa mahazo teny gasy be mihitsy. Merci. Mora kokoa ve ny mahazo vola eto Madagasikara noho ny any aminareo satria ataoko hoe any aminareo zao tena be fournisseur be dia be ataoko hoe andaholo ny ankamaroan'ny eto Madagasikara no maka entana. Zay sinoa mipetraka Madagasikara dia tsy dia misy hoe fianakavia dia tsy dia misy hoe dépense hoe mandeha soirée mividividy lamaody tsy misy fa zao tonga dia vola hoe tsitsina tsy dia milopalopa zany fa ohatra hipetraka any Chine ajoany namana A miantso hoe ndao mandeha misotro jus raha pitso namana P miantso hoe ndao mandeha mividy akanjo dia afaka pitso indray tsy maintsy misy invité foana sady misy dépense amin'ilay fianakavia hoe ajoany misy anniversaire raha pitso misy inona dia ohatrany hoe aty zany tsy dia misy hoe fiainana be fa jusqu'à mitady vola fotsiny zay mahatonga hoe mahazo vola kokoa mipetraka aty Madagasikara. Tsy haiko hoe inareo mitovy aminay ve ohatra hipetraka any France dia ohatrany tsy dia mandany vola fa aty Madagasikara tena hoe misy fianakavia dia ohatrany be alehany be mandany vola. Tamin'ny ianao vao tonga teto Madagasikara voalohany ve dia efa zay mihitsy ny projet anao hoe andeha hanokatra produit cosmétique? Tamin'ny voalohany mbola tsy mieritreritra manokatra produit cosmétique satria sarotra be manao anazy voalohany izany fa tsy maintsy hoe mila vola be manao le produit complet satria any Chine misy hoe base de tavoahangy tsy maintsy hoe 10,000 pièces na 12,000 pièces na hoe 1,000 pièces dia mila manamboatra be da be dia après amin'izay efa miasa efa 17 ans 16 ans tamin'ny herintaona niomana dia zao vao niteraka ny tanjoko. Ie satria ianao manana produit anao manokana vita sinoa. Oui, ny malagasy ny eto Madagasikara mihitsy moa zany raha vao hoe vita sinoa dia ratsony sy ny ohatran'izay hoana ny ataoko hoe hamaliny HUANG HUI an'izay. Marina ka produit sinoa misy qualité le izy mora be tsy maintsy hoe ambanimbany le qualité fa produit ohatran'izao commande ohatran'izao vita usine zao usine tsy manana le usine petit tsony tonga dia usine be manaraka talana fanjakana any Chine satria izy aleo koa
danger lehibe ohatra hoe manao zavatra tsy mety tonga de katona société hitako fotoana zao tsy mitovy taloha intsony satria taloha zay koa mivarotra produit ohatra ny mora mividy mora mahazo ny produit hoe mikasika ny tale fa zao tena sarotra be ohatra zao zany a maharaka ingrédient daholo a de misy ingrédient zany a any certificat any Chine izareo manamboatra entana be da be de tsy maintsy mila mangataka autorisation any Chine de aty à Madagascar koa efa misy autorisation koa efa mame produit any laboratoire aty Madagascar jerena hoe maharaka ingrédient le produit ohatrohatran'izany hoe de zay vao afaka mivarotra aty Madagascar tsy voatery hoe zavatra made in China de tsy de tsara qualité fa alakalaka le plus le enao mitondra professionnel mahay commande entana ve sa hoe ohatrohatran'izany zany hoe fa azo antoka zany fa azo lasaina hoe azo antoka zany produit HUANG HUI oui le niarany ny fantaniko ana HUANG HUI ve zany tena hoe itsanina eto Madagasikara mihitsy sa hoe misy fotoana andeha hivirina any Chine tena be da be abonné manontany izany hoe tonga de tsy mahazo mody intsony ny manjakely tokony omena nationalité gasy le nationalité gasy zany sarosarotra ihany fa mila manambady na hoe misy zavatra betsaka aty Madagasikara vao mahazo nationalité gasy angamba fa tsy fatako fa ohatra ny sangisangy fotsiny hoe tsy mody fa mbola mody ihany ka ataoko hoe miasa aty Madagasikara efa lehibe efa lehibe appelé ela be zany zay vao mody any Chine ahoana ke nahaizanao teny gasy tena hoe haingana be ohatra zany za mieritreritra tsy haingana be tena 17 ans petraka Madagascar na de hatramizao mbola mianatra miteny gasy foana isanandro mitombo foana fa voalohany tsy maintsy sarosarotra ihany tsy maintsy manoratra taratasy de mandinika ny soratra gasy aorina eo any 5 ans manomboka tamin'ny Covid ihany zay vao mianatra manoratra gasy fa be da be mbola tsy mahay mamaky ny tena mahay fa manoratra tena be da be ny diso soratra ina tena nanampy anao zany tena hoe nahaizanao zay teny gasy tamin'ny vao tonga aty de tenina mamanay hoe aty langue hafa mihitsy tsisy hidirana sinoa de tsisy hidirana anglais de osy mamanay hoe nda mianatra tsara de amizay afaka manao zavatra zay tianao de tena tadidiko mihitsy mamanay miteny hoe ohatran'izao de lasa mazoto mianatra miteny gasy fa mahafinaritra be koa mahay zavatra de tsy very zany aty Madagascar HUANG HUI ve sady influenceuse ohatra ny efa influenceuse fa tamin'ny voalohany tsy mieritreritra hoe influenceuse aty Madagascar misy be manontany koa inona mampatonga hoe lasa manao vidéo be da be tamin'ny janvier any vao manomboka manao be da be ny vidéo satria manomboka janvier ny salon de beauté tsy de be sahirana tsony tsy de hoe be madaba manao volo de ao fa tonga de mihetsika ny tsinay le mampimay de navita be da be vidéo le izy le tandroko voalohany hoe efa le traité mody any Chine de mbola afaka misy vidéo afaka misavasava hoe jery hoe ay tamin'izao zany tan'olo mavita vidéo ohatran'izao atao souvenir voalohany indrindra de faharoa de ohatran'ny manampy asa ihany kokoa hoe satria be concurrent salon de beauté de aleo fa ohatran'ny matiantoka zany hoe mahay miteny gasy tsy mampiseho hoe ay sinoa mahay miteny gasy ohatran'ny zay mipetraka any Chine marina anay hoe fa za mahay miteny sinoa hoe tena marina be nay mihitsy wow malaka fomba sinoa ohatran'izao de fary be zay de ohatra inareo hoe mahita hoe ay sinoa zany fary inareo hoe mahita sinoa hoe mahay miteny gasy ie momba zay resaka influence zay any hoe
rehefa le vidéo amin'ny pagenao reny zao misy andry mialatsy manonona anarana hoe ry Anjo Beaumartin izy avy le fanatsonao reny enao manokana ve miantsa zareo sa hoe zareo no andeha antsanao hoe andatsika mba hanao vidéo antso taloha teo efa zay sisy efa miresaka fa momba zavatra hafa de mbola tsy nisy fotoana niona tamy voalohany zay sisy niona tany invitation tany ouverture Palia Hotel tsy haiko hoe tadidinareo ve tam'izany de niona voalohany de après amizay tsy maintsy hoe fakazatra kely zay vao miresaka hoe ndao tsika manao vidéo za tena mazoto be mihitsy miantso izareo hoe ndao tsika manao vidéo ohatrany mialaka landau tatitinao landau avy any Diego le fiteny province fa za sahirana mieno province tsy njeny fotsiny mamaly anazy de tena mahafinaritra be ko zay koa mantsy sakantaniko hoe ahoana zany rehefa mieno olona avy any province ianao azonao ve le izy mety azo sasany fa iteo mamaly anazy hoe za tonga de tsy makalaky tonga de mamaly fotsiny aloha de sao de marina ihany de miesaka hoe mieno hoe inona ny zavatra tiany inona le olona akoatrany hoe manao vente en ligne amin'ny resaka produits cosmétiques ina ihany koa ny ataoko hoe activité any HUANG HUI hafa salon de beauté manao volo manao hoho mivarotra produit mabana formation de isaka décembre zay za tena manao live foana any TikTok na any Facebook mivarotra robe sequin le amle sequin ilaina décembre iny de iny tena asako de ohatra hoe mahita zavatra moramora sady tsara any Chine de hoentina aty de manao live ohatran'izany zao fotoana zao ko manao live kitapo satroka kely fa entana kelikely fotsiny fa tsy hoe be da be efa niteneniko any HUANG HUI teo ihany ny hoe ny fomba fijerin'ny gasy ny sinoa hoe ny produit sinoa zany ratsy fa ny antaniko indray zao hoe ohatrany ahoana indray fijerinareo sinoa anay malagasy le toetrany gasy hitako tsy mitovy sinoa exemple hoe tsika afana na namana ohatra hoe enao mahita za manjoso mety hoe tsy fary ohatra hoe miarona ohatran'izany fa sinoa anao tsy ohatran'izany matetika hoe fanampy apina hoe zao misy zao any Chine ko tsy mitovy talotsony hoe saotra be mahita hoe exemple hoe any Guangzhou aiza hoe sa misy mivarotra akanjo aiza hoe sa misy mivarotra kiraro zao efa fampizala hoe information hoe aiza misy an'izao fa tsy tazoma be tsony fa hita hoe gasy hoe mbola tazoma be sady miarona fa sinoa manampy foana za zao mahazo tsara zany fa nareo tsy haiko hoe mahazo azy tonga de sinoa gasy le fiteniko andao mialohan'ny idirantsika an'izay resadresaka mahakasika an'ireto produit reto de antaniko farany hoe HUANG HUI ve efa manambady efa mananjanaka ve oui za efa manambady sinoa de telaka vavikely ray 3 ans et demi de école français nianatra izy de any antranoko miesaka mampianatra anglais satria izy efa mahay miteny sinoa be efa lehibe ihany vao ampianarana hoe manoratra de any antranoko miesaka mampianatra kely miteny anglais de mahasoa tokoa izy ianao ve nisy fotoana efa nisy gasy iny kody misy ny gasy mikody fa ataoko hoe misangisangy zay fotsiny isaka dingo koa nantany an'ity hoe misy fiteny hafa ihany koa ve ianao akoatran'ny teny malagasy sy ny teny sinoa moa zany mazava ho azy zay any Chine manana be da be langue zay manana langue atao hoe ambany vohitra le fiteny de zay zany anankiray de mandarin chinois de gasy de anglais satria zay manomboka kely de efa mianatra anglais de français qui un peu
commande de tabelle, quoi de neuf, je m'appelle, je habite à, exemple, qui fotsiny tena hoe jusqu'à un peu miteny parle français. Inona ny ataoko hoe moramora kely taminao le malagasy sa le français? Malagasy. Malagasy mora noho ny le français zany ve? Ie. Anga ndao izay tsika ireto mikasika an'ireto produit reto ndao tantara ho anay aloha hoe inona avy ny zava-misy ao aminareo dia za sady asehoako anareo ihany. Voalohany indrindra manositra make-up de base. Tery base. Zao izy ohatra hoe raha ohatra hoe mijery le packaging zao raha sy alaiko aminareo le fond de teint dia mitovy ny trano fa ny ao anatiny no tsy mitovy satria tsitsina le tavoahangy misy hoe manamboatra 10 000 pièces dia mamekely atao amin'ny base dia tsara tale ihany. Sady rose couleur préférée an'ny vehivavy. Fond de teint misy couleur 7 ça fait hoe na dia fotsy be ohatra na dia mainty na dia marron misy thème atao aminay daholo. Mety amin'ny tout type de peau ve zany izy reto? Mety. Izy rehetrarehetra mety daholo. Zao poudre dia blush. Dia misy pinceau koa zareo zany hoe presque rehefa le tsika manao maquillage dia hitanareo ao daholo ny rehetrarehetra zao ny blush. Dia crème solaire, palette. Ty palette ty tena hoe tsara tale mihitsy. Ty trano ty société mitovy YSL, Chanel dia Dior manamboatra an'ity trano tsara tarehy ty. Vitany koa ça va ampli atao hoe tena hoe pli gasy fa tsy pli vazaha tsony. Ty zao misy hilesajesaka dia blush ihany koa dia ohatra misy afaka anaovana any ty inona ty contour. Zany hoe zao ty zany zao 3 ans packaging tena tsara. Oui, dia mora indrindra 10 000 ariary gel plaquage. Dia misy pinceau complet koa ohatra zao 14 pièces mialaka andoroso kely tsara kely sady tena mahafaty sady ieza be malefaka tsara tsara. Dia misy goupillon koa ty afaka anaovanareo an'le misy total 14 pièces dia misy double gel souci dia plaquage ohatra zao koa. Reny ve efa miaraka sa efa miaraka? Miaraka. Afaka mividy tsirairay koa. Dia inona koa tsy voatery tsika contour lèvre. Contour lèvre la misy couleur anankiroa marron sy rose. Raha tsy diso voaingana tsika nanao inauguration oui tamin'ny lady tamin'ny le 3 mai. Dia manadio anazy koa misy gel mousse fa voalohany mampiasa huile de maquillon tena hoe magique mihitsy. Tamin'ny miaraka namako gasy mandeha makany Dubai hoe tena zavatra be da be hoentany coton impacté dia le liquide de maquillon ohatran'izao tena impiry asiana liquide mamafa dia aliana coton dia nefa za le huile de maquillon soloina tavoahangy kelikely fotsiny dia mahavita hoe voyage 4 jours tsy mila coton jusqu'à hoe tanana maina ampiasaina asiana ny tanana le huile de maquillon dia koserina ohatran'izao koserina moramora dia kobanina rano fotsiny. Dia après amizay mampiasa zay manana gel tarehy fotsiny dia mety fa ty gel mouche dia ty misy massage kely manao ohatran'izao dia madio. Pratique be mihitsy. Dia misy fixateur koa tsara be parfum ao anatiny. Tena hoe complet ao anatiny complet mihitsy atao aminay afaka tonga hafa salonnay nankitelo Victoria Plaza Antamena sy Saig Sorano na Analakely VIP akaikin'ny Talala Yasany. Tsy mahay oui dia afaka manandrana testeur gratuit na manao make-up tsotra kely gratuit tonga hafa maro. Za dia testa be an'le le fond de teint afaka sokafana be. Oui afaka.
de rasaka ataoko amin'ny tanana de hitanareo angamba satria raha amin'ny tarehy de sody tsy fitaratra eto mantsy ijerentsika anazy. Tsy haiko hoe taingo ve ty fa to de anango fotsiny. Ohatrany numéro 2, numéro 3 jerena hoe thème vai. Ahoana zany ny test anazy raha ohatra hoe atao amin'ny pinceau. Atao amin'ny pinceau. De ahoana nafantarana hoe ity zao ny anango. Tsy maintsy manandrana ihany vao mahay. Ohatran'izao de tsy thème. Ohatran'izao tsy fotsy be loatra. Fotsy be loatra zao ty raha. Fa afaka tarehy sy tanana. Ty zany zao le firy. Numéro 3 andramana kely tarehy. Jere tarehy ça va, mety. Tanana de tsy mety. Ohatran'izao pinceau. Ty pinceau ty fanakaiky ny Fenty Beauty. Manahoana le tsirony mipetaka ny tarehy. Mipetaka ihany koa mihitsy zao hoe misy fond de teint eto. Sady hauteur polofo mazaka mafana be mihitsy. Na de tsempoka izy tsy mitsoka le fond de teint fa jusqu'à hoe taratasy hoe mipetaka fotsiny de miala le tsempoka. Fa efa nteneninao angamba naveritsika ihany hoe aiza no ahitana ny HUANG HUI Beauty manana salon anankitelo Victoria Plaza ny Tamena box A09 de nakire any Saig Sorano akaiky ny gare de nakire VIP Analakely akaiky ny Tripolitsasy Talala Yasina. Zay zany. Afaka tonga afa manandrana testeur gratuit. De afaka ohatra hoe manandrana ve nefa tsy vidy akory tsy manina ka tena tsy manina. Misy produit natokana mihitsy hoe raha misy produit testeur mihitsy fa afaka testena tsy afaka hoentina mody fotsiny le testeur. Ie de ndao ampilalaovintsika kely tsy hoe ampilalaovina moa zany fa iaraka ianao anazy ohatra ny ahoany HUANG HUI rehefa mihira. Ina aloha ny raha tena eny HUANG HUI? Le ila tamin'ny voalohany indrindra nianatra avalina foana tsy glavy mialaka anao ila tafa matsialo sambatra eo akaikinao. Tsy tadity le anarany. Samuel. Oui. Averiny kely aloha fa hatrany mahafinaritra be vera avalina foana tsy glavy mialaka aminao ila tafa eo sambatra eo akaikinao. Mahafinaritra kely. Tamin'ny mialaka ny Sandrine mialaka amin'ny anatra fa izy tena mahay be fa za yo. Mbola ilalao ihany tsika manararaotra ny fahatongavany HUANG HUI eto amin'ny plateau ihany koa. Nareo ny malaza hoe tsy mahay miteny R. Ie, tsy mahay. De zay mihitsy no ampilalaoviko anao eto hoe misy phrase omeko anao de averinao fotsiny zay teneniko. Ok, tsy atao sarotra. Tsy ataontsika sarotra. Ohatra raha hoe raraka daholo le rano teny amin'ny arabe. Lalaka daholo lano any Ialabe. Sao irery no nandeha nakaty. Za lely mandeha makaty. Sao fofoana manaraka ori ny foko rehefa mijery anao. Oli foko efa mijery anao. Zay zany de makasitraka be dia be any HUANG HUI. Merci. Tonga teto aminay mahafinaritra be izy tena sarika be izy de ho anareo zay ataoko hoe te hanao vidéo miaraka aminazy ony de miditra any amin'ny se marina sika dino hoe ohatra misy olona te hiantso anao de afaka miditra le anatin'ny page any page koa misy soratra hoe collaboration de miditra WhatsApp. Misy mamaly afa ariva fotsiny tsisy mamary. Eny arany zay zany de makasitraka anareo koa nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany manaraka indray fotoanatsika de veloma. Merci.